Salama daolo andondray raha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Samy te hifikitra amin'ny toerany ny minisitra teo aloha andrasana araka izany ny fijoroan'ny governemanta vaovao. Any Antsohihy hahazo milina 10 kilowaty ny jirama miasa isika fa tsy mitabataba hoy depute Hyacinthe Befeny Todomanana izay depute ny Antsohihy amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Marc Ravalomanana ho kandida ben'ny tanàna ny Antananarivo araky ny fanambarana izay nataony hatrany. Mitotongana ny vidin'ny barila na solika amin'izao fotoana izao. Ary ny mararantsika azy dia niloza famoivizana zaza misa 3 no maty tany Ambatofinandrahana. Ireo no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany misy tamatagatasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Efa iray volana mahery no tsy nanana gouvernemanta ara-dalàna i Madagasikara. Miandry ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao isika amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alarobia 20 aogositra nandray ireo ministra nametra-pialana Tiania Voloha, ny filoha Andry Rajoelina sy ny premier ministre Nsain Christian. Ny tomban'asa vita nandritra ny 7 volana na ministra azy ireo no itsarana na mbola tokony hanohy ny asany sahaniny na tsia ny mpikambana iray eo anivon'ny gouvernemanta. Ho an'ny mpanara-baovao na maro aza ireo ministra mbola te hifikitra amin'ny toerany dia samy mahita fa tsy nahomby ny gouvernemanta teo aloha. Azo isain-tanana ny olona mbola mametraka fitokisana amin'ireo mpitondra noho ny antony iarahamahalala, tsy fandriam-pahalemana, jiro sy rano tapaka lava, lalana ratsy, tsy fahafahana mamorona asa mendrika eto amin'ny firenena, fampianarana miainga eny amin'ny ambaratonga ambany hatrany ambaratonga ambony tsy misy tomombana, fahasalamana sy ireo hopitaly andraisana ireo marary tsy zarizary, politika ankapobeny izay atao amletra sy ny maro hafa. Mihendanja ny ariary tezitra aminareo ny vahoaka. Io ny fanamarihana izay nataony Andriamatoa Tata Razafimandimby tao amin'ny page Facebook any presidansa mamintina ny zavanisy. Tsy ivona fa taoriny filan-kevitry ny ministry ny alarobia 10 Jolay 2024 dia noeken'ny filoham-pirenena ny fametraham-pialan'ny premier ministre Nsain Christian sy ny gouvernemanta izay nitariny. Fa ny zoma 12 Jolay 2024 dia navery ny filoha Rajoelina ho premier ministre Nsain Christian. Iray volana mahery aty aorina mbola tsy mijoro ny gouvernemanta vaovao. Ka noho izany dia miandry an'izay fijoroan'ny gouvernemanta vaovao zay nivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Any Antsohihy indray mitondra fanazavana ny depute Hyacinthe Befeny Todomanana tamin'ny androny zoma 12 aogositra tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook mahakasika ny délestage lazainy efa mampiteny ny mona miseho any Antsohihy. Hisy milina vaovao mahatratra 10 kilowaty ho tonga ao an-tampon-tanan'ny Antsohihy ary ho tantan'ny jirama entina hamahana izany olana izany hoy izy hatrany. Amin'ny faran'ny volana aogositra no mety hahatongavana izany raha araky ny fanazavana izay nataony. Miasa mangina isika hoy ity depute ity izay nilaza tsy tia mihoerawera. Araka ny resaka ny fanaovany tamin'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny jirama dia ilazana isika vahoaka ny Antsohihy fa misy groupe Mitsubishi izay 10 kilowaty no afindra ao Antsohihy alohan'ny faran'ny volana aogositra mba hamahana ny olana délestage izay misy ary mampiteny mona ity. Io ny fanambarana izay nataony depute Hyacinthe Befeny Todomanana. No amarihiny tsara ihany koa fa io groupe io izy dia ho tantan'ny orinasa jirama mivantana. Miasa isika fa tsy mitabataba ho hiatrany ny depute izay manentana ny vahoaka hiandry am-pitoniana ny fotoana izay ho zarainy amin'ny manaraka ny fandaharam-potoana hametrahana izany milina izany ao Antsohihy ao. Tombony be ho an'ny zareo vahoaka ny Antsohihy moa ny fahazahoana an'izany milina izany ary antenaina fa tena hahavaha olana eo amin'izay resaky ny délestage lava tsy misy fiafarany any Antsohihy amin'izao fotoana izao izay fahazahoan'izy ireo milina izay. Ao Antananarivo indray nanao fanambarana ofisialy tamin'ny andro zoma 12 aogositra tamin'ny antoandro ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana fa hilatsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny tenany. Nambaran'ity filoha teo aloha ity fa noho ny fangatahan'ny Brian Toko aminy sy ny vahoaka ampanaradia azy
nonany akeny handray anjara amin'ny fifidianana kominaly izay ho atao amin'ny 1 ny volana desambra ho avy izao ary maro sahady ny olom-pirenena izay maneho ny heviny etseroa ary maro ihany koa ireo olona izay miandrandry any fahalaniny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho bentanana ny Antananarivo renivohitra izany amin'izao firitsanko fidiny izao. Eo amin'ny resaka solika indray dia nitotongana ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka mihoatra ny $70 ny barila iray tamin'ny volana aprily 2024 latsaky ny $70 izany tamin'ny fiandohany volana aogositra izao. Saika nisitraka izany fidinana mivantana izany avokoa ny mpanjifa maneran-tany. Angoatra ny eto amintsika izay mbola efa mitadiavana ny solika hampihodinana ireo fitaovam-pitaterana sy ireo milina ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Manoloana izay dia maro no mimetra-panontaniana amin'ilay hoe oviana ary ny solika eto amintsika mba hidina ny vidiny satria efa nidina moa ny vidiny izay barila ny solika izay any amin'ny sehatra ny iraisam-pirenena ka tokony midina manaraka izany ihany koa ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Loza mpifamoivoizana indray zazavavy 8 taona sy ankizilahy izay samy 12 taona no maty voatsindry ny entana noho ny fivadian'ny camion izay niarahan'izy ireo tany Andimaka Manavotra komina Amboropotsy distrikany Ambatofinandrahana no nisehon'ny loza ny alakamisy 12 aogositra maraina teo. Mpandeha misa 12 hafa koa no naratra mafy vokatry izany loza izany. Olana teo amin'ny vitesse no fantatra fa antony izao loza izao. Camion nitondra entana toy ny vary sy ny voanjo izay nilanja 12 taona io niaran-doza io niampy ny mpandeha am-polony avy any Mandrosinoro ho any Ambositra. Araka izany dia zaza misa 3 no maty nandritra an'izay loza mifamoivoizana izay. Marina etona foana fa ny camion dia efa misoratra tsara eny amin'ireny camion mpitatitra ireny fa tsy mitondra mpandeha fa noho ny tsy fahampiny fitaovana izay eo amin'ny resaka famoivoizana izay dia lasa mandeha miaraka amin'ny camion ny ankabetsahan'olona izay mivezivezy mba hanafaingana an'izay fivezivezena izay. Nefa ny camion mo raha mahita fa tena ao anatin'izay fahafenony entana izay ka miampy ny isan'olona ary rehefa tradoza dia lasa amoizana ain'olona tahaka an'izao ka hajao ihany ilay hoe tsy mitondra mpandeha naiza naiza no aleha ary na dia mora tahaka ninona aza ny sarandalana rehefa mandeha camion noho ny mandeha anireny fiara fitateram-bahoaka ireny fa aleo ihany mandeha fiara fitateram-bahoaka satria ireny natokana ho an'izany fa ny camion dia natokana hitaona entana sy ny maro hafa ary ihany koa ireo kojakoja isan-karazany. Izay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaika ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tao atao tagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.